Alahady fahadimy volana febroary 2024. Alahady fahadimy manaraka ny epifanian'io. Alahady fiarahantsika mivavaka eto an-tranon'Andriamanitra. Ko mifampiarapitsika ry avako. Notahiny tompo mahatrapy zao anio izao. Nidra manana miarapantsika rehetra ihany koa izay manaraka any amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Loahevitra izay bajintsika moa ry avako amin'ity volana ity dia ny hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Kondehatsika ry avako, io manano mivonahitra ny tompontsika. Omany ny Salamo 570. Salamo 570, ny andininy 500 ka hatramin'ny andininy 220 iarahantsika amin'ny deran'ny tompo. Omany ihany koa ny hira 320, ny andininy 1, 2 ary 4. Ry havako malalo amin'ny tompo, mampitomboana aminao mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy ilay Jesosy Kristy mpanavitra antsika. Hitsangana ry havako, andeha isika idera ny tompontsika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe Jehova aoka ny kasitrahana ny fahasitrapo agiko ny vava ara-pianaro any fitsipikao atenga ihany haiko mandrakariva kanefa tsy manadino andalanao aho ratsy fanamany rapantrika nymitratra kanefa tsy maniniana mididinao aho efa niraisokoko mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fikaliny ny foko izany apetrako ny foko ka tonga didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Amen. Amin'ny vavaka isika. I Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, ilay teninao Andriamanitra tonga nofo ka miara-monina aminay. Tafavory eto an-tranonao izay tompo amin'izao anio izao, hanome voninahitra anao,
hanaja anao, eny ankalaza ny anaranao satria ianao ny tompo sy Andriamanitra ay. Tatana ny fiainanay hatramin'izay ka hatramin'izao amin'ny mandrakizay, ary ny teninao indrindra manambaranao izany. Misaotra indrindra Tompo, fa ny angatahana indrindra aminao dia izao, natrehanao izao fiaraha-mivavaka izao amin'ny alalan'ny fanahy masina, koa ny fanahinao namango ny fonay rehetra, atonga ny tokoa vava iray sy ho saina iray iaraka-laza ny anaranao ry Andriamanitra rain' Jesosy Kristy Tomponay, fa amin'ny anarany irery ihany nanaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havako. Hafa loatra ry havako ny Andriamanitra ivavahantsika, fa Andriamanitra fitiavana izy, ary asehony indrindra izany fitiavana izany amin'ny fanambarany amintsika ny sitrapony. Koa ny hoe ampanajana ry havako, ary saintsainy tsara ny sitrapon'Andriamanitra izay tia no fiainantsika. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala an'Andriamanitra isika, dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy, nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ho aminy isika. Ary mandalo ho fiainan'izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana, sambatra izay tanjona teny tavolombeny, mitady azy ny fony rehetra. Amen. Firana fanampiny fahaenina ka ny andininy faharoa. Zany sitrapon'Andriamanitra zany sika ry havako, dia samy mahatsiaro fa tsy nanatanteraka izany araka izany sitrapon'ny Tompo izany. Andeha sika ry havako anondrika ny fotsika ka iombona amin'izao vavaka fofonana izao. Ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, Andriamanitra fitiavana tokoa ianao, ka manambara aminay ny sitraponao dia ny teninao izany izay endriky ny fiainana omenao anay. Mahatsiaro menatra sy mangay ay izay Tompo, fa tsy nahatanteraka izany teninao izany, tsy nakatoa ny teny fiainana izay nomenao anay izahay, ary maro lavitra noho izany ara ny sitraponao tsy tanteraka ay teo amin'ny fiainanay andavanandro. Ko miara-miomba amin'izay Tompo ankehitriny, mitodika aminao, mangataka ny fanadiovanao amin'ny alalan'ny fanahy masina, mangataka ny famoram-ponao, fa amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay, ilay manatrika anay eto ankehitriny, manaovana izany vavaka fifonana izany. Misaotra Tompo. Amen.
anamafisantsika ry avako zany fifonantsika zany ndio ombonantsika ny raha 700 ny andininy voalohany sy ny faharo. Anao ry avako zay nahitry tena tokoa tao anatrehany tompontsika ny aiky ny tsy fahataterahantsika Andriamanitra be indra fony Andriamanitra ivavahantsika ko mitsangana ankehitriny andray ny teny somafaly zay atolony antsika ho famelan-keloka. Hoy ny tompo amintsika manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandeha ny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho elohiny fa tahafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eloha ranom-piainana ao antsika dia voavela ny endrika reo rehetra ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen. Sambatra rombin'ny folo amby dimanjato ny andininy voalohany sy ny faharo. Amen.
asehontsika mendrika hita maso tokoa ny fifaliantsika fanaray ny teny somafaly avy amin'ny tompo isika dia eo ambonantsika ny fanekam-pona apôstôlika zay ambonantsika amboveleno ka rehetra manerana an'izao tontolo izao manao hoe ankehitriny dia anao anjara iraray ny antoko mpihira mitambatra eto amin'ny efijekemina ambavahady ny tafo.
tonga eo amin'ny fotoana sika riavako ankehitriny izay anehoantsika amin'ny endrika maso ny fisaorantsika an'Andriamanitra noho ny fitantanany sy ny fivebenany antsika indrindra no ny indra fony tsy hita lany dia tanterahantsika amin'ny alalan'ny rakitra izany riavako. Tsarovy mandrakariva riavako fa izay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra ka ao anatin'ny feon'ny zava-maneno manatanterahantsika izany rakitra izany. Manasanao riavana hitsangana ankehitriny hanolotra izao rakitra izao an'Andriamanitra isika ary hanavao indray ny fanolatenantsika amin'ny alalan'izao vavaka izao. Tompo, misaotra anao indrindra izahay noho ny fitiavanao mahagaga loatra. Indreto azy izay Tompo, maneho amin'ny endrika maso ny fisaoranay anao ka manolotra izao rakitra izao eto manana ny asanao dia ny fitoriana ny filazantsaranao izany. Tsy ny vola ihany Tompo natolotray fa ny tenana indrindra ihany koa mba ho iraka aho, mpiara-miasa aminao, ho vavolombelonao, hitondra ny teninao koa manerana n'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanonona izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Petraka ianareo. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny voankazo mamy isika riavana, fotoana manokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Koa mialoha izany rehetra izany dia andeha aloha isika hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy noho ny fotoana sarobidy omenao anay. Ny fanahinao masina mandrakariva anie no hanazava ny teninao aty amponay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iza moa ity no mandidiny ny rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy izany. Ao amin'ny boky ny filazantsarany Lioka riavana no ahitantsika izany teny izany. Lioka 9 andininy 520 tapany 2 no misy izany teny izany. Tantara marina anisan'ny mahafinaritra ao anatin'ny Baiboly ty lazaina eto ity dia ny nampitsaran'i Jesosy ny tafio-drivotra. Eny hoe anety tantara kely ity raha ankizy sy ny tanora. Eva dia zanaka mpanarato, monina ny amorontsiraka faritanin'ny Tomasina andry zareo. Zazalahy kely tia mianatra ny tenin'Andriamanitra izy. Ary anisan'ny tantara tena tiany ty ao amin'izay ambaran'ny filazantsarany Lioka ato amin'ny 9 ity. Hatramin'ny fahakeliny beva teo amin'ny 6 taonany monja dia efa nentin'ny dadany miaraka tamin'ny teny ampovoan-dranomasina teny, nitondra lakana kely hakatrondro vao maraina zareo. Izany hoe manomboka amin'ny 3 maraina dia mody izy ireo rehefa amin'ny 7 maraina any. Dia efa zatra n'izany beva 12 taona izy izao. Iza koa aminareo rankizy no mba mifo maraina tahaka ny beva
tsy le fomaraina le atsika amin'izao fotoana izao fa le amin'ny telo maraina io dia tsarovy mandrakariva fa tsara rakizy ny mifomaraina toa an' Jesosy sady mampahay rahateo izany. Rehefa misy rivotra be na andro ratsy ka mampisambara ny ranomasina dia tononony be viteny io. Ahoana moa izy teo? Iza moa ity ny mandidiny rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy izany? Avy eo dia mivavaka avy hatrany amin'i Jesosy izy miteny mafy hoe, vonjeo izay Jesosy fa misy fahefana ny teninao. Isika koa rakizy dia mba toy izany. Misy tenin'Andriamanitra mila ianarana tsenjery satria ilaina amin'ny fotoana manokana. Efa maro ny teny hainareo tsenjery mazotoa mianatra izany hatrany hatrany fa ilaina izany eo amin'ny fiainantsika. Taty aoriana rakizy dia tsy mety mandeha manjony irery intsony ny dadanibeva raha tsy miaraka aminy. Satria nahoana hoy nareo? Satria tsy nahazo trondro mihitsy izy. Ratsy be foana ny andro misy rivotra be sy onjy eny ampovoan-dranomasina eny. Dia natoron'ny beva azy hoe atao tsenjery ilay tenin'Andriamanitra misy fahefana. Avy eo mivavaka rehefa andehana rato. Rehefa misy zavatra ataontsika alohan'ny etrehantsika na amin'ny fianarana izay atao dia mila mametraka izany eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa ny natoron'ny beva ho an'ny dadany. Ahoana moa ilay teny teo rakizy? Iza moa ity no mandidiny rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy izany? Ao amin'ny bokin'ny filazantsarany Lioka 5 andininy 520 tapany 2. Ivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa tsara ianao. Misy fahefana ny teninao. Vonina ka toy izany satria mahasoa sy miaro ahy amin'ny loza. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havako. Ny hira 500 ny andinin'ny voalohany sy ny 4 no ataontsika. Aoinan'izay dia isy vavaka ary fandimbiovakina ny tenin'Andriamanitra. 500 ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny 4. Misaotranao indrindra izahay ry Tompo tianay, fa mbola miteny aminay mandrakariva ianao amin'ny alalan'ny famakiana ny soratra masina sy ny enonay ny afatra avy aminao indray. Ny teninao ilay mitondra aina
teny velona ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Koa mangataka ny fahafenoan'ny fanainao masina izahay mba hamenao anay tsirairay avy ka ny hery ny teninao ane anova ny fiainanay tsirairay avy hitombonay isan'andro isan'andro amin'ny fitondran-tena masina ankasitrahinao. Dia mitenena Tompo fa miaino anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amaky sy iaino soratra masina isika tompoka. Izany dia hitantsika ao amin'ny Zakaria toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaeniny. Zakaria toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaeniny. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosy no nahatongava ny tenin'i Jehova tamin'ny Zakaria mpaminany, zanaky Berekia, zanaky Ido, nanao hoe: tezitra indrindra tamin'ny razanareo Jehova, koa lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehova tompony maro. Niverena amiko ianareo ho Jehova tompony maro, dia mba hiverina ho aminareo koa aho ho Jehova tompony maro. Aza mba hatoy ny razanareo izay natsony ny mpaminany fahiny hoe: izao no lazain'i Jehova tompony maro. Miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo, nefa tsy nitandrina izy na niaino ahy ho Jehova. Ny razanareo aiza moa ireny izao? Ary ny mpaminany moa velona mandrakizay ba ireny? Fa ny teniko sy ny didiko izay nandidiako ny mpaminany mpanomboko, tsy nahatratra ny razanareo va izany? Ary izy nitodika ka nanao hoe: arak'izay nosain'i Jehova tompony maro atao amintsika, araky ny aleantsika sy ny ataontsika, dia arak'izany no nataony tamintsika. Marka toko voalohany, andininy faha-1 amby 20 hatramin'ny faha-9 amby 20. Marka toko voalohany, atomboka amin'ny andininy faha-1 amby 20 hatramin'ny faha-9 amby 20. Ary nankany Kapernaoma izy ireo, ary noho tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany, satria nampianatra azy tahak'izay manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanorandalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azony fanahy maloto. Ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe: moa mifaninona akory izahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanahy maloto nampifanitsitsitona ny tean'ilay marahatra, dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nyfanontany hoe: manao ahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao. Fa ny fanahy maloto aza no didiny ka dia manaiky azy. Ary ny lazany dia niely niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilea. Hebreo toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra. Hebreo toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany, tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao, izy koa ny famirapiratany ny voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary niazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny tenany. Ary rehefa nanao fahanadiovana afaka ny fahotana izy, dia nipetraka amin'ny avo, teo ankavanany lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely, araky nandovany anarana ny tsara noho ireny. Ray masonao, manasiana efa mirenao fa. Amen. Ny hira 770 ny andeniny voalohany sy ny faharoa ry avako no tseratsika am-pitsanganana
ny afatr'Andriamanitra amin'izao anio izao. Ny fanahy masina ny ry havako, la ifanahy ny fahamarinana sy fiainana, hiasa mahery eo am-potsika rehetra, ka tonga tokoa ny tenin'Andriamanitra anapahefano eo amin'ny fiainantsika ka hitarika antsika mandrakariva ho amin'ny fahasoavana. Ny tenin'Andriamanitra ry havako, izay fampahirizantsika amin'ity anio ity, dia arak'izay novakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ao amin'ny bokin'ny Zakaria toko voalohany. Zakaria toko voalohany ka ny andininy fahatelo. Zakaria toko voalohany ka ny andininy fahatelo. Toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'ny Tompo. Koa lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Miverena amiko ianareo Jehovah tompony maro, dia mba hiverinao aminareo kosa aho, hoy Jehovah tompony maro. Tenin'Andriamanitra izay maneho indrindra zany ry havako, ny maharay-pahary an'Andriamanitra. Andriamanitra izay nahary zao rehetra izao, ka amin'ny alalan'ny teniny mandrakariva no natanterahany izany. Fa tenin'Andriamanitra ray, be fitiavana in'ireo ihany koa izany. Ilay Andriamanitra ray mananatra, manafay, manintsy, mampahery, ary eto ry havako dia miantso izy amin'ny indra fo tsy hitalana. Profon'izany dia hoy ny Tompo eto manao hoe miverena amiko ianareo. Miverena amiko ianareo. Efim-panahy lehibe ry havako no tian'Andriamanitra ivelomantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny voalohany dia izao: miverena ao amin'ny Tompo ka enoy ny antso. Miverena ao amin'ny Tompo ka enoy ny antso. Antso-pitiavana ry havako no ampitonain'Andriamanitra ny mpanompony eto mba hambara amin'ny vahoakany. Takatsika ray aman-dreny manan-janaka ihany, izay rehefa misy zavatra tiantsika ho ataon'ny zanakitsika dia miantso azy ireo isika ary maniraka azy ireo isika. Dia tahaka an'izany koa Andriamanitra ry havako, tiany loatra isika zanany, tiany loatra ny vahoakany, dia manao antso Andriamanitra. Ka ny antso ataon'Andriamanitra amin'ny vahoakany eto dia antso izay mitaona azy ireo ho amin'ny fibebahana sy ny fialany amin'ny ratsy fanaony. Antso mitaona amin'ny fiovana, dia fiovana
eo amin'ny zotram-piainana mihitsy. Ny zava-mihitsy mantsy ravako dia izao, ny razamben'ny reto vahoaka an'Andriamanitra izay itenenan'ny Zakaria reto dia fantatra indrindra amin'ilay anarana hoe vahoaka mafiatoka. Tena mafiatoka izy ireo, ary tsy vitan'izany fa nanao izay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Dia tamin'izany fotoana izany ny rahan'Andriamanitra ny mpaminany. Ny rahan'Andriamanitra izy ireo mba hananatra, ny rahan'Andriamanitra ny mpaminany amin'ireo razamben'ny ireo mba hiantso azy ireo ho amin'ny fibebahana. Zavatra nitranga nefa riavako dia izao, tsy rankatoa ito razamben'ny vahoaka an'Andriamanitra ireto. Nanampitsofina izy tamin'ny antson'Andriamanitra eny, tsy nety nibebaka izy ireo teo anatrehany izay niantson'Andriamanitra azy. Vokany naveran'Andriamanitra ho lasa kibabo tany Babilônia izy ireo, ary tsy vitan'izany fa rava ny fahavalo ny tanànan'i Jerosalema, ary rava miaraka amin'izany koa ny tempoly tao Jerosalema. Koa raha manao izao antso izao ry havana amin'ny Tompo Andriamanitra ho an'ireto taranany reto, dia tsy tian'Andriamanitra hiafara tahaka ny razambeny reto taranak'izy ireo. Tsy tian'Andriamanitra ho tonga amin'izay nanjo ireo razambeny ireto taranaka ireto. Koa dia nantsoan'Andriamanitra izy ireo, no tao amin'Andriamanitra izy ireo mba hiaino sy hamingila tsofina amin'ny antson'Andriamanitra. Ry havako malalo amin'ny Tompo, ny andrasan'Andriamanitra amin'izy ireo dia ny famarinany antson'Andriamanitra ka tonga azy ireo ho amin'ny fibebahana tanteraka. Ry havako malalo amin'ny Tompo, maro tamin'ireto taranaka avy tany amin'ny fahababony reto no nihevitra fa rehefa manao ny asa izy ireo, satria asa be ny vatan'izy ireo avy any amin'ny fahababony, nanarina ny Jerosalema, nanangana ny tempoly, dia ny tao an-tsain'izy ireo dia izao hoe rehefa manao zany asa zany izy dia ho tahin'Andriamanitra, andray ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny zavatra nitranga nefa ry havana dia izao, ny asa nataony tsara mihitsy fa nataony anjorom-bala ny tenin'Andriamanitra, nataony ambin-javatra ny fianoana ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ampy ny fotoana izay nomeny ianoana ny tenin'Andriamanitra. Vokany tsy voarain'izy ireo ny fitahin'Andriamanitra, vokany ny ato ny asa fanaherana ny tempoly, ka natonga reto vahoaka reto ny menimenina sy ny taraina. Teo anatrehan'izany zava-misy zany ary avako dia nitsangana ny mpaminany Zakaria, ny taona azy ireo mba hitodika amin'Andriamanitra, ny taona azy ireo mba hiaino ny tenin'Andriamanitra, eny ny taona azy ireo mba hiaino ny antso izay ataon'Andriamanitra amin'izy ireo. Ry havako malalo amin'ny Tompo, mety eritreritra angamba ianao manao hoe fa dia enina loatra ary nahazo ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, fa inona loatra ny nahazo ny razamben'izy ireo no natonga azy anampitsofina amin'ny antson'Andriamanitra. Ry havako, tsy misy hafa tahaka ny vahoaka an'Andriamanitra fa izay koa isika ankehitriny, raha toa ka tsy miaino, tsy mandatsaka-po ary mankapo ny didin'Andriamanitra. Eny, tahaka azy ireo ihany koa isika raha toa ka mbola variana ny velona amin'ny fahafinaretan'ny fahotana, na dia mbola ambara ary zany hoe fomba fanaon'ny olo mandroso, na dia ambara ary zany hoe ateraky ny fanatotoloana sy ny fiazakazan'ny teknôlôjia. Ry havako malalo amin'ny Tompo, raha mbola mivelona amin'ireny rehetrarehetra ireny isika ka manao ambany zavatra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, dia tsy misy afitsika tahaka an'ireo zanak'Israely fahizay. Ary dia aza gaga ry havako raha toy indraindray tokoa isika mieritreritra hoe fa aiza tokoa Andriamanitra, fa nahoana mijaly toy izao isika, aiza ny fitahin'Andriamanitra kanefa isika to mivavaka ihany, to tonga ty am-piangonana isika, to manao ny asan'Andriamanitra isika, to aiza ny fitahin'Andriamanitra. Tokana ry havana ny valiny dia izao, tahaka ny zanak'Israely isika, mila manongila tsofina fa tahiteny amintsika isan'andro Andriamanitra, ary tsy mihaino femeno any nangatan'Andriamanitra ry havako, fa ny mampiatra izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika. Fa tsarovy ry havako, fa tsy ho azo sika mihitsy zay rehetra voalahatr'Andriamanitra sy nomanin'Andriamanitra ao antsika raha toy isika ka manampitsofina, tsy miaino ary tsy mankatao ny tenin'Andriamanitra. Ry havako malalo amin'ny Tompo, amin'izao anio izao ary atao fiainana
ampangino avokoa zay rehetra tabataba, zay rehetra fanao ka mahatonga anao tsy hifantoka amin'ny fiainona sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Na tabataba ety ivelany zany, fa indrindra ny tabataba ao anatin'ny fonao ao. Zay rehetra manavesitra ny fonao ka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, zay rehetra mitondra anao amin'ny famoza-po sy ny alahelo, ampangino avokoa ireny rehetra rehetra ireny, ahatonga anao tokoa vonona sy tanteraka andre ny antson'Andriamanitra. Fa nasehon'Andriamanitra ny vahoakany ry havana, fa tsy asa ihany ho andrasan'Andriamanitra ny vahoakany, fa ny teny ilain'Andriamanitra mialohan'ny asa dia ny fibebahana sy ny fiovam-po tanteraka, ary miankina amin'izany indrindra no andraisana ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ry havako malalo amin'ny tompo, tianao ve mba handray ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao taona vaovao zao? Tianao ve mba ho tanteraka aminao avokoa eo tsodrano sy faniriana rehetra izay nataontsika tamin'ny voalohany taona? Ny fandraisana ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana dia miankina indrindra amin'ny fifandraisako, ny fifandraisanao, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka zany fifandraisana zany dia mitomboka indrindra amin'ny fiainona an'Andriamanitra, fa indrindra amin'ny famalina ny antsony. Ry havako malalo amin'ny tompo, sarobidy sy miankina manaina ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainona azy. Aza atao ambanin-javatra anao oviana izany, aza atao faralahan'asa ny fiainona, ny famakina, ny fivelomana amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tena sarobidy zany ary miantoka amin'ny fiainantsika sy ny fiainantsika anio sy ankehitriny ihany, fa indrindra miantoka ny ratra antsika. Ry havako malalo amin'ny tompo, Jesosy Kristy, ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo no tena naneho indrindra izany mahazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra izany. Raha indray maka ry havana ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 4:20, nisy vehivavy anankiray nanantona an'i Jesosy, dia tonga amin'ilay fitenitsika mitoraka voninkazo an'i Jesosy. Tena sambatra ary Jesosy, ny reninao zay niteraka anao, zay namponona anao, tena sambatra izy. Dia zao ny valo tenin'i Jesosy manao hoe, eny tokoa, kanefa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ry havako malalo amin'ny tompo, te ho sambatra ve ianao? Na dia eo ary zay mety fahasahiranana lalovany zao tontolo zao ankehitriny, tianao mba ho sambatra ve ny ankonanao? Mazava ny afatr'Andriamanitra, miaino an'Andriamanitra, iano ny tenin'Andriamanitra, fa mibitsika aminao isanandro ny tompo, ka te-any miainao amin'ny fiadanany sy ny fahasoavany. Ary zany no natonga amin'ny tompo ilaza tamin'ny zanak'Israely manao hoe, miverena amiko ianareo, hoy Jehovah tompony maro, dia mba hiverina aminareo kosa aho, hoy Jehovah tompony maro. Ny afatra faharoa ry havana, zay tia ny tompo hivelomantsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra zany, dia manao hoe, miverena ao amin'ny tompo ka aza manahaka ny ratsy. Miverena ao amin'ny tompo ka aza manahaka ny ratsy. Ny Israely zay hitondrany Zakaria afatra eto ry havako, araka ny fanambara tamintsika teo aloha, dia tany amin'ny fahababony izy ireo niteraka. Tsy ninga tany Jerosalema izy zany, fa tany amin'ny fahababony izy niteraka. Tsy fantany zay fanaon'ireo razambeny, tsy fantany zay mety fahatsarana na mety fahadalan'ireo razambeny aza, tsy fantatra izy ireo, fa ny fantany dia ny kolotsain'ny mpanjanaka azy, dia ny tany Babilôna zany. Ny kolotsain'ny jentilisa zany ny fantany. Ko ankehitriny raha tonga tany Jerosalema izy ireo, dia nitsangana ny mpaminany Zakaria ka nampahatsiaro azy ireo ny amin'ny razambeny, ny amin'ny fiainan'ireo razambeny, ny amin'ny andohan'ny fireneny, dia ny fireneny Israely zany. Fa mbola naveriny Zakaria tamin'izy ireo ry havako, fa ny razambeny dia nandeha tamin'ny lalan'ny ratsy. Ary nandeha tamin'ny lalan'ny ratsy izy ireo, dia nitao amin'Andriamanitra mba hibebaka hiala amin'izany lalaratsiny zany. Tsy nibebaka izy ireo. Hoy Zakaria, tsy nahagaga raha niatra tamin'ny ozona ka tonga tany amin'ny fahababony izy ireo. Ry havako malalo amin'ny tompo, ny tanjon'Andriamanitra matoy izy mampatsiaro an'ireto taranak'Israely reto, dia ny atonga azy ireo ahatsiaro nataon'ny razambeny, fa atonga azy ireo koa andiny tena eo anatrehan'ny antson'Andriamanitra, ka mba tsy hanahafany ny fahadalan'ireo razambeny ireo. Tolo razantsika moa ry havana dia miteny hoe,
ny adala ny toany ray inona moa nodikan'izany ny ray tsy voatery ho tsara foana mety manana ny fahatsarana izy mety zay manana ny fahalemeny koa raha tena zanaka tokoa ianao dia tokony izay tsara ataon'ny ray aman-dreny no taafina fatsy ny ratsy zany misotoavana malagasy ary zany indrindra ry havana mambarany soratra masina eto ary itoman'Andriamanitra ny zanak'Israely mba tsy hanahaka ireo razam-beny fa indrindra ahaizan'izy ireo makalesona amin'ny tantara ny voto atokafatra ry havana zay ampitan'Andriamanitra amin'izy ireo dia zao hoe aza manahaka ny toetra ratsy n'ireo razam-benareo ary tsika malagasy moa ry havana dia efa nilaza tsara mihitsy manao hoe ny soa fianatra ary ny tsara fakatahaka fa raha nijeryn'ny zava-misy ankehitriny tsika ry havana dia tsy zany ny zavatra tsara ny zavatra mahasoa sarotsahatra ihany vao tafita fa raha misy zavatra ratsy na fiteny hafahafa vetivety foana dia miparitaka zany ary eny ambavan'ny olona rehetra zany indrindra ry havana ihany koa no ampatsiarovan'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao ahaizantsika makalesona amin'ireo razam-bentsika teto amin'ity firenena izay nametran'Andriamanitra atsika ity ahaizantsika makalesona indrindra ihany koa amin'ny mpiarabelona amintsika manerana n'izao tontolo izao dia avako malalo amin'ny tompo tsy afaka mito ireo tompontsoa avy amin'Andriamanitra isika ankehitriny raha tsy mahay mandray lesona avy amin'ny tsy mety tamin'ny lasa tsy tian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny fifanomezantsiny isika tsy tian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny fifaniliana andraikitra isika fa tian'Andriamanitra andiny teny isika ka aizantsika manavaka tsara ny tantarantsika ialahntsika ny tsy tanteraka sy ny faharatsiana na miendrika inona zany na miendrika inona fa kosa ho tohizantsika ary ivelomantsika zay rehetra tsara no ataon'ny razantsika indrindra sy mifanohitra amin'ny soratra masina ry havako malalo amin'ny tompo andraikitra lehibe zany omen'Andriamanitra atsika fiangonana andraikitra lehibe zany omen'Andriamanitra atsika ray aman-dreny dia amin'ny fanabeazana ny zanatsika anana ny sotoavana tena malagasy anabeazantsika amin'ny taranatsika anana ny sotoavana tena kristianina ka na mitobakara ny karazana kolotsaina manerana n'izao tontolo zao ho tafitatsika amin'ny zanakitsika ne ary orina amin'izany ny taranatsika dia ny fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy ny fahaizana manahaka ny sitrapon'Andriamanitra zay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra ary zany raha toa nambaran'ny Paoly amana ary amin'ny Tesalônika voalohany toko 5 ka ny 9:20 ho indrindra izy manao hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara ary fadio ny fanao ratsy rehetra fanabeazana lalipaka ry havana ahatonga ny taranaka tsy anaradreny rano amin'izay mety ho fomba sy fanao sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ry havako malalo amin'ny tompo tsy azo divirana ny tenin'Andriamanitra sy zay ambaran'Andriamanitra fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahefany ary tanteraka indrindra zany tao amin'i Jesosy Kristy etsika tsara teo ny famakina amin'ny soratra masina tao amin'ny filazantsara araka ny Marka ny amin'ny Jesosy lay nampianatra tao amin'ny sinagoga fafaloatra ny fampianaran'i Jesosy fa tsy fampianarana tahaka ny fampianaran'ny olona rehetra fa fampianarana nisy fahefana ka na ny olona demoniaka aza dia sitrana no izany teny zay nataon'i Jesosy zany fa ny tenin'ny tompo ry havana dia teny misy fahefana ko rehefa miaino ny tenin'ny tompo isika makatoa ny tenin'ny tompo isika dia omeny tompo antsika koa izany fahefana zany ahafahantsika mizara ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika mitaona ny taranantsika ihany koa ankatoa ny sitrapon'Andriamanitra ry havako malalo amin'ny tompo ny teny fahefan'Andriamanitra dia mampahatsiaro mitaona amin'ny fibebahana fa mamelona indrindra ny fanantenana ry havako malalo amin'ny tompo dia raha malala ny fahaseranana manerana n'izao tontolo zao dia samy miezaka avokoa ny fikambanana maro samihafa sy ny sehatra rehetra hitondra ny anjara birikiny ho fifampaherezana ho fampitanjahana fitonana vahaolana amin'izay ampandroso sy atsara ny tolo misy ny tsirairay avy fa tsarovy havako fa ny tenin'Andriamanitra irery no afaka tena ampandroso amelona ny fanantenana ampahery mba hiara-miasa amin'ny finoana anyahoana ny voninahitr'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra dia misy fahefana ka afaka manova ny tantara sy manova ny zotra mpiainan'ny olona rehetra raha miaino an'Andriamanitra isika ary mankatoa
izany tenin'Andriamanitra izany. Fa hafa loatra ry havana ny tenin'Andriamanitra. Tsy mba tahaka ny tenintsika olombelona. Fa na inona na inona izay mety mampalaza antsika, izay mety taretatsika, rehefa mivalona ny taona maro, adino ny taranaka ihany ireny. Ary izany nahazo amin'ny zanak'Israely, izay tenenan'i Zakaria eto. Adino ihany ireny. Fa ny tenin'Andriamanitra ry havako no maharitra, tsy mety levona, ary misy ako ny mandrakariva eo amin'ny taranaka mifandimby. Ko ataovy zava-dehibe ry havako ny fampitany zany amin'ny taranaka, ny fivelomana zany tenin'Andriamanitra zany. Raha tiantsika tokoa ny anana taranaka vanona sy firenena vanona homendrika eo amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havako malalo amin'ny tompo, Jesosy mantsy dia mbola manamafy izany lanja ny tenin'Andriamanitra aso ny taranaka sy ny fiainantsika izany. Fa hoy Jesosy hoe ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Raha tianao ry havana no tsy ho levona eto amin'ity zao tontolo zao ety, raha tianao ny tena hanana fahavelomana, tsy eto tany ihany, fa indrindra rahatr'izay omeo lanja eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny ankonanao, eo amin'ny fanomponao ny tenin'Andriamanitra, mba tena hanitsy ny lalanao, ho fanilo ny tongotrao, ary ampaherenao tokoa an'izany amin'ny fotoana rehetra. Fa mazava ry havana afatr'Andriamanitra, eno ny antson'Andriamanitra, aza manahaka ny ratsy. Fa hoeko ny tompo amintsika ankehitriny manao hoe miverena amiko ianareo dia mba hiverina aminareo kosa aho, ho ny tompo izay nahary zao rehetra zao. Amen. Ho azy any amin'ny voninahitra, fa ho amiko sy aminao kosa any amin'ny fanahiny, atonga antsika tokoa hankatony ny tenin'Andriamanitra sy hivelona amin'izany. Amen. Feny zany tenin'Andriamanitra izany ary havako dia anao anjara irairay ny antoko-pihira mitambatra eto amin'ny efijekenina ambavahady mitafo.
manombona amin'ny vavaka fangatahana isika. Ivavaka isika riavako. Endreny fifalinay Tompo Andriamanitro, fanandreny teninao izahay, teny feno fahefana, miantso anay mandrakariva, angilatsofina amin'ny teninao, hamaky sy hivelona amin'izany teninao izany. Tompo Andriamanitro, indreto izay manao eto anatrehanao ny fahavononanay, anome lanja ny fianona, ny famakiana ary ny fankatoavana ny teninao eo amin'ny fiainanay, ny ankonana izay nametrahanao anay. Indreto izay tokony maneho ny fahavononanay tokoa, tena hiverina aminao, ka anao zava-dehibe tokoa izany fivelomana sy fizarana ny teninao izany. Fa indreto izay Tompo maneho ny fahavononanay indrindra ihany koa, anaiky ny teninao ka ankamamy ny tsara sy anahaka ny tsara mandrakariva avy amin'ireo taranaka amin'ny fandimby, ka no tsara sy no mendriky ny voninahitra ao no iainanay sy velomanay ary ho zarainay amin'ny ankonana sy mipiarabelona aminay. Tompo tianay, mivavaka indrindra izay amin'izay ezaka rehetra, ahatonga ny olona rehetra na eto amin'ny firenena izay nametrahanao anay izany, eny manerana n'izao tontolo izao, mba ho afaka mandretiko ny teninao. Ianao no omba ny fikambanana, ny fiangonana, ny mpitoro ny filazantsaranao, antanteraka izany asa masina izany tokoa ka ahataona olona maro anome lanja ny teninao eo amin'ny fiainana. Tompo tianay, mivavaka indrindra izay ankehitriny ho amin'ny fiangonanao rehetra, indrindra fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay nametrahanao anay. Ny fanahinao no omba izay rehetra manana andraikitra amin'izany manomboka amin'ny filoha ka hatramin'ny ankizy madinika indrindra any amin'ny fitandremana tsirairay avy. Vanao zava-dehibe tokoa ny fivelomana sy ny fizarana ny teninao ane izahay, ary ny teninao tokoa nanapahefana eo amin'ny fiainanay, ary izany no etoray mampahery ny mpiarabelona aminay. Eny mahatsiaro-bavaka ny mpiarabelona aminay tokoa izay Tompo, eto amin'izao firenena nametrahanao anay izao, satria amin'izao ora sy fotoana izao dia maro no misento noho ny fandalovan'ny rivodoza, ao ny ravafananana, ao ny manana ny manjo, ao ny manana ny marary, ao ny simbatra amin'ny toeram-ponenany sy ny fitadiavany. Tompo Andriamanitro, mivavaka ho azy ireny koa izahay, mba ampaherezanao azy ary maneho ny fahavononanay koa izay Tompo, hitondra ny anjara birikinay arak'izay tandrefy anay, ampahery, ampitraka ireny avana rehetra ireny, ahatsiarovany tokoa fa mananjara avy aminao izy Tompo, indrindra fa amin'ny teninao. Mivavaka indrindra izay Tompo ho an'ny ezaka rehetra fampelezana ny filazantsaranao, indrindra tao anatin'ny fiangonanao, da ho ny ezaka ataon'ny afifaba amin'izay ampandrosoana ny lafiny hainao manjery, ao ny radio fahazavany zany, fa koa ny FTV fahazavany. Tompo Andriamanitro, ianao nomba ny tompona andraikitra rehetra, an'olo-pahendreny, an'olo-tsaina, anome fahaiza-manao, indrindra anome neti-manana, ahatonga tokoa ireny mpiara-miasa aminao ireny sy ireny fitaovana ireny ampielo ny teninao Andriamanitra. Eny ianao nomba ny fiangonanao manontolo, hiara-miasa amin'izy ireny, anao zava-dehibe izany satria miankina manana tokoa ny fampelezana ny teninao izay tanterahan'izy ireny. Manjaro ambavaka ihany koa izay Tompo, ny mpiarabelona eto amin'ity firenena ity, manomboka any amin'ny filoham-pirenena izany ka hatrany amin'ny vahoaka madinika any amin'ny isa-tokotany, amangy azy koa ny ianao Tompo, ampitoetra ny teninao ampon'izy ireny, ka hahatonga azy ireo ihany koa ahatsiaro ny fitantananao, ahatsiaro ny fampahirezanao amin'ny sehatra, amin'ny toerana sy amin'ny trangan-javatra rehetra miseho amin'ny fiainana. Tsy takona fenina aminao Tompo mantsy ny zavatra mitranga sy velomanay eto amin'izao firenena izao. Misy ny vokatry ny korotana ny ivelany ihany, fa eo indrindra ihany koa ny fahantrana eto amin'ny firenena. Tompo Andriamanitro, ny teninao dia efa nampitraka sy nampandroso ary nanome aina sy fahavelomana olona maro fa izay irinako Tompo izany teninao izany, mbo hiambava ny malagasy rehetra sy ho fiainanay, ka tonga ny tokoa hiarina sy androso ho mendrika ny voninahitra ao. Ry Tompo tianay,
mbola maro mivetsivetsy-ponay rehetra teny aboraka aminao amin'izao anio izao eo amin'ny fiainana manokana izany eo amin'ny sampana sy ny fiangonana misy anay indrindra eto amin'izao firenena na miatrahanao anay izao koa ino tompo mivavaka mangina izay mipolotra avy any am-pony tsirairay avy miatoraka aminao ankehitriny. Ry tompo tianay io fantatray fa na mbola tsy voatony ny vavanay akory ary ianao ny mahalala izay mahasoa sy mahatsara anay ka taterao aminay tompo ny sitraponao fa vonona mandrakarivo izay amaly ny antsonao anaiky nirakao dia tiany aby tompo ny ampiombony izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe isoratsika riavana ny tompo Andriamanitra amin'ny fataterahany izao fiaraha-mivavaka izao makasitraka antsika rehetra ihany koa izay tonga ny mbambavaka teto ianareo antokopira itsika sokajy tompon'anjara isika vahoaka an'Andriamanitra izay niara-mivavaka teto tamin'izao anio izao makasitraka indrindra ihany koa izay rehetra miara-miasa mampity izao fanompoam-pivavahana izao mba ho hitany nisa tokantrano ny fiadanan'ny tompo tokoa ny ombantsika rehetra sy mandrakariva ry havako amaran'izao fiaraha-mivavaka izao ary sika ry havako toy izao mamarana antsika azy ny firana fanampiny fa 420 ny andininy voalohany no iraintsika mpitsanganana ao inan'izay dia atolotra ny tsodrano mitsangana ianareo. Toavin'ny tompo aminao ny ariavako izao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'izao ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina nareo samy tanteraka kaokarovany avoko ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy any antsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady iany no hanefa izany. Amen. Petraka ianareo ary vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra.